Mandalo eto amintsika amin'izao fotoan'izao eto Madagasikara izany ilay mpiangaly ny boxe chinoise teran'ny malagasy nefa izy ity Randriamalaza Jean Christian efa inefatra izy no vahosotra ho tompon-daka eran-tany nandritra ny fifaninanana izay natrehany izany ary niaro ny voninahitry Madagasikara moa izy nandritra izay milaza indrindra ny fahitany an'ity fanatanjahantena ity sy inaiky ihany koa ny fiatrehany ireo fifaninana iraisam-pirenena ireo. Tonga eto an-tanindrazana moa za dia mba niano tamin'ny teto an-tanàna dia mba niresaka moa zany par rapport amin'ilay sport de combat ataoko io zany hoe fa ela fa depuis 2000 angamba niafa nanao ny boxe chinoise plein contact fa talohan'izay moa za dia efa nanao hoe karaté, taekwondo, kickboxing, boxe français savate dia le boxe chinoise plein contact moa zany dia karazan'ny fikambanan'ny ara-martiaux rehetrarehetra sy ny sport de combat ao anatiny. Dia afaka 2000 zany nanomboka nanao le boxe chinoise plein contact dia afa ela zany nanao titre français tamin'ny militaire tany moa zany nanao militaire dia champion militaire za jusqu'à 2004 dia afa miparticipe ny champion d'Afrique moa za dia nitondra titre tsika gasy jusqu'à hatramin'izao dia ny champion du monde koa moa za dia nanao titre gasy foana moa hatramin'izay nefa ny tenako capitaine de l'équipe de France amin'ny catégorie koa dia jusqu'à hatramin'izao moa za dia nitondra titre gasy dia amin'izao moa za tonga eto an-tanindrazana dia mampahalala hoe zao le boxe chinoise mba ho asehoko aminareo sy nitondra champion ambarafi-tany efa 4 fois za champion du monde dia efa 5 fois za champion d'Afrique. Amin'izao fantalovanao zao izaranitra kefanananao amin'ny petit ara-martiaux malagasy ve ianao sa mandalo fotsiny eny? Mandalo zany tena natondriako zany mandalo sady miprofiter ny vacances en même temps koa zany mba miprésenter en tous les clubs de ara-martiaux sy les clubs de sport de combat eto toerana dia miezaka zany mba mitetitety ny province moa zany mba mampiseho en liza fa tsika mpanao stage moa zany tena natondriako kanefa noho ny amin'ny temps ampy dia tsy dia afaka loatra fa juste hoe nampanao fotsiny hoe resaka démonstration zao nataoko tamin'ny SK dia niezaka nanao kely koa sa démonstration kely tamin'ny tany Tamatave tamin'ny CRJS.